tantarako mada. Raha kotrokotroka anala kotroka na ambatontsongonoka. Nosoratany R. Justin Marc. Ho velominy Anjarliva Vantso, miaraka amin'ny Leomec, Frank, Taina Nantenaina ary Arliva. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanantotosa. Manao ahoana mademoiselle? Ouais. Ay ianao. Manao any ianao tompoko? Tsara ihany fa misaotra. Raha tsy diso mademoiselle Ravaka moa ilay anaranao teo? Voalazanao ka? Za kosa aloha nijato hoe zanaka Ramose Rafidy izay tompon'ny trano fainao io. Dia faly mahafantatra anao ny tenako. Za koa. Izany hoe efa fantatro endrika ihany satria hitako matetika mivezivezy eto tokotany ety ihany hatr'izay herinandro nipetrahako taty izay. Sainga androany vao fantatra anarana. Fa raha tsy mahadiso ahoana hoa? Andeha ho aiza vao maraina aloha Ravaka izany. Ay ve, tsy ho aiza akory fa mba handeha voaboakany fotsiny ka. Mba hitady izay mahasoa e. Ary zato ianao mba ho aiza ny tsy tafandro maraina toy izao ka? Raha ny tena marina dia tsy manana antony aleha loatra. Tsinjoko ny voanao maraina avy ao an-tranonao dia nanaraka anao satria mba tia resaka mafy aminao ahy. Asa na mety hoe tsy malala fomba izao no fandraisanao ahy. Aiza kory e. Tsy misaina an'izany mihitsy aho ka. Faly raha toa ka tsy mampaninona anao ny fanarahako anao toy izao Ravaka. Tsy izany mantsy fa herinandro teo eo izay no nipetrahanao tao aminay. Ary herinandro teo eo ihany koa no nahitako anao voalohany. Tamin'izany fotoana izany aho no efa nanam-panarinany mba hanantona anao ohatran'izao. Saingy matahotra ny mety ho fahasorenanao sy matahotra so bediny dada hoe manadalam-panofatrano. Ka izany nanarahako dia anao anio satria ohatrany tsy aro intsony tsy resaka aminao. Dia nararotiko izao fahitana anao vao maraina ny voaka tao an-tanàna izao. Izany io? Ka inona ro n'ilay resaka mba tianao atao amiko e? Tsy izany ho Ravaka fa izao amiko dia andro anankiray lehibe amiko anio. Afahako manambara aminao ny ataopoko. Eny na dia mbola akamantatra ho aza izay ho ambaranao amiko. Kanefa dia raisiko fifaliana ho any nanekenao ampandrosofina iay amin'ny hetahitako izay nanera mafy hatramin'izay fotoana vitsy nahitako anao izay. Marina fa fotoana vitsy ihany tokoa saingy fotoana vitsy nitsirina fitiavana lalipaka avy hatrany tatopoko. Ary tonga ny tsoalatsoala tao anaty fotoana fohy dia fohy monja. Eny raha tsoriko aloha dia izao babinao ny foko. Ary maniry fatratra ny mba ho tiavinao ty foko feno fitiavana. Tsy hitako izay havalanao Rinjato aho. Raha ndiko dia tsy tia hamaly an'izany resaka ho izany akory aho saingy. Saingy ahoana Ravako? Saingy noho ny fahalalam-pomba dia tsy maintsy hamaly anao ihany aho. Na dia mety hoe tsy hafaly anao asa no valiny. Andray kosa. Fa nahoana kosa e? Dia raha tsy manahoana loatra aloha ty izaho ty e. Sa ve ny fitiavako mihitsy ny tsy mendrika anao? Tsy tsy nilaza hoe ratsy akory ianao. Ary amiko tsy mitareny maharatsy ny olona iray fa ny fanahany. Tsy niteniko aho hoe tsy mendrika ny fitiavako ianao. Saingy ny fitiavako mihitsy no okatory tsy fotsonitra ny zato aho. Tsy azoko. Averiko indray fa tsy hoe tsy mendrika ny fitiavako akory ianao fa izany tsy mendrika ny fitiavanao Rinjato aho.
ka ho teny masinao tsy hipanjina ary avy sainao tsy hirona amiko fa soa ty andratranao. Tena vao maika tsy azoko ny tianao ambara ravaka. Tsy ho takatra tokoa satria ho lalina loatra ny ho fanazavanao ataoko aminao vao atakatra an'izany ianao. Ka ataovy ampy anao fotsiny aloha filazako fa tsy azo tanterahana ny fikasanao amiko hoe tsy ianao ny ratsy tsy za koa no mahalaina ity fa zavatra tsy azo tanterahana zany Ranjato aleo aho toka tena mandra-pahafatiko amin'izay. Tena tsy azo toro mihitsy aho zany. Any amin'ny ravaka foana ny eritreritro fa maninona ary tena tsapako tafalatsaka tanteraka amin'iny zazavavy iny mihitsy tena tiako loatra na ny tsanganany na ny endriny na ny bikany eny hatramin'le feony somary mangolangola fiteny aza dia tena mahambabo atoko. Kanefa toa hijanona ho nofinofy sy ho fitsiriritana ihany ny anahy dia ho sanatry ve tsy mbola nahita vehivavy tena naharototrotika ny vokoatran'iny mihitsy anefa indrindra moa hatramin'izay nahalalako nyity izay ary tsy mbola nisy nahoviana tovavy tena ny atsapazan'ny fitiavako ohatran'izao fitsiriritako azy zao. Indrisy nefa fa taony laviny avokoa ny fitiavana izay natolotro azy. Tsy hoe ianao ny ratsy ary tsy izany malaina ity fa avelao aho toka tena mandra-pahafatiko. Inona ny hevitra izany teniny izany? Ohatrany milaza amiko izy fa hoe te ity ihany saingy misy zavatra misaka anazy tsy hanao an'izany. Dia inona nefa hatramin'izay nipetrahany teto aminay aloha tsy nahita na dia olona ray aza mba nivezivezy tao an-tranony fa dia izy ny efitrano mangina no ao na ny atoandro zany na ny alina eny fa na dia ny havany aza. Dikan'izany tokony tsy hisakana ho azy mihitsy anie raha mity izy ary hiaraka manolona izay tiany iarahana. Ka dia inona ary ny hevitra izany teniny izany? Sa ve hoe tsy te hiaraka amiko fotsiny izao izy ka dia manodikodin-dresaka fa tsy te hivantana hoe tsy tiako ianao? Tsy na izany aza tsy maintsy mbola hialana eny na tiako loatra mantsy raha iny zazavavy iny. Aza ihany sy efa mangatsika fotsiny ato ihany sakafo ny se. Efa ty arery dada. Mbola nanao dozy kely mantsy mipetrahary se. Misy resaka kely ataoko amin'se. Ka alefaso ary ny resaka dada hoe ianao ne? Sady alefaso ihany aloha ny sakafo mangatsika sady alefako ihany teny mihainao ny dada ka zao ry se ohatrany nahatsikaritra ny se nyresaka mitokatokana tamin'le zazavavy mpanofatranotsika ina tato ato. Sa tsy marina zany zavatra lazaiko zany? Zany hoe tsy azoko lavina aloha fa nisy fotoana tokoa ny resahako tamin'ny ravaka kanefa angamo tsy azoko atao zany ry dada. Mpiaramonina amintsika nge ravaka. Zangamo ny teny an'izany tsara tarehy tokoa izy ary tsy omeko tsiny se raha toka mety ho latsa-pity aminy satria efa olona tonga taony eo amin'ny sehatry ny fitiavana. Fa na izany aza misy zavatra tsy mampitombona ny saiko loatra amin'ny zazavavy io. Ohatry ny amin'iny zany ry dada? Tsy hoe manara-maso fiainan'olona ary se fa eo ambany masoko moa dia tsy azoko tiana jerena. Fa ny amin'inona aloha ny tiany dada tongavany ity? Ny fiainan'io zazavavy io ka fony vao tonga teto amintsika izy dia laza tamiko fa hoe olona lavilavitra ary lavitra azy avokoa ny havany sy ireo ray aman-dreniny fa hoe miasa sy mianatra no ataony ato Antananarivo ka tsy maintsy mitady trano hipetrahana izy noho izany.
ary de hitranytsika io no hitany mety tsara aminy araka amin'ny firesany. Toa nijery any ahatra izay natongavany teto fa mbola tsy nahita azy hoe mivoaka mandeha miasa araka amin'ny filazany. Fa tao ao an-tranony ihany andro toko-piainany ary zara raha mivoaka ny trano. Izay zany. Dia matahotra ve dada so tsy alony hofantrano dada izy? Amin'izao angery dada tsy voatery hoe mivoaka ny trano vao atao hoe miasa. Efa misy amin'izao rony télétravail rony. Ordinateur fotsiny no ampiasaina hifandraisana amin'ny mpampiasa dia miditra ny vola. Ohatra izany ihany koa ny resaka fianarana. Fa mivoatra be nge ny fiainana ary dada amin'izao fa tsy ohatrany tamin'ny andronareo taloha intsony. So heveriny sy efa tsy fantatro ary izany na dia fantatra ihany aza. Saingy tsy arak'izany eritreritry sy izany mihitsy no mahalasa ny saiko fa zavatra hafa mihitsy. Ankoatr'izay mantsy dia nanonofy azy io mihitsy aho vao alina. Nanonofy andravaka ve dada? Ie. Mba tantara hoe hoenona. Tena nalasa eritreritra loatra sy izay nofiko alina izay ry njato aho. Tsy haiko nefa nanofy mandehandeha fotsiny ihany na mety misy dikany. Andrasy fa ho tantaraiko an'se. Menonao ry dada sady efa tena liana mafy mihitsy. Nanonofy aho hoe nahita n'io zazavavy atao hoe Ravakio nandeha tamina lalana iray taonoko tany izany. Ary hitako ny se manaraka azy avy atao aoriana sy miezaka mandray ny tanany ary mila resaka aminy. Toa tsy rototra nefa Ravaka na dia hita ho tena mitangirika fitiavana mafy aminy azy se. Raha mbola nijery any aho dia hitako Ravaka no farany nitodika tany amin'se. Ary hita ho nifankatiana reo roa ka nifandray tanana sy mifamihana mihitsy aza. Tampotampoka teo nefa dia nemaizana tapoka ny tany aman-danitra ary nisy tsy labaratra mifanesisesy teny amin'ny lanitra. Niezaka nitsoky sesy Ravaka tamin'izany ary niazakazaka hamonjy anareo aho. Saingy tia nisy lehilahy matanjaka be aho, voloana toy ny biby ary manana vangy miranondrano toy irony alika dirony teo anoloako. Mena toy ny afo ny masony ary manana tandroka toy ny tandro kosa izy. Ary manao akanjo midrehatra mena izy ary misalotra lamba mena tahaka ny rem-panjaka ireny. Lefina maranitra dia maranitra ny eny an-tanany. Misakana ny lalako ry se ary dia tsy afaka namonjy anareo roa akory aho. Ary nilaza tamiko izy fa ataony amin'ny fanaovany azy ny zanako dia ise zany ranjato fa mitady sobatra amin'ny fitiavana hono. Ary tsy tapitapitra izay dia niodina le olona toy ny biby ary nikendainy tamin'ny rojo teny an-tanany tendany se. Ary hitako nioditra se nanomboka nitsonika tsikelikely. Miantsoanto fonjy se amin'izany kanefa dia toy ny misy mamatotra ho ny tanako ka tsy afaka namonjy an'se teo ampilatanan'le olona hafahafa. Dia teo dia tapitra ny nofy. Tena sahala amin'ny hoe filma mihitsy izany tantarainy dada amiko izany. Zany ve dia mbola mampime an'se andro njato ah. Ka nofy ange izany ry dady. Sady na ny fitantaranao azy aza tena ohatran'ireny filma ireny mihitsy. Noho izany dia novoatra ny nofo rehetra ihany izany ka tsy tokony hala sasainanao kosa. Ny nofo misy heviny amiko dia arak'izay lazain'ny olona maro arak-heviny hoe manofy enjehan'ny omby mainty hoditra, manofy mahazo trondro ho an'ny olona mananjanaka sy ny sisa. Sy arak-heviny nofo sehony fa tsy tahaka ny filma ohatran'izany tantarainao izany kosa ko. Tsia, tena nampitebiteby anahy loatra izay nofiko alina izay ka tsy haiko loatra izay mety ho heviny sy manofy azy fotsiny ihany tokoa. Ka mananatra ry ary njato ah. Tsy dia fampikasokasoka loatra amin'io zazavavy io fa tena toa lasa manana fiahiahina be ny amin'izy io zany ah. Ekeko fa tsara tarezy bikana tokoa izy. Ary jerena toa olona malemy fanahy lohatra eto. Kanefa mipetra tsara se fa tsy mandehandeha ho azy zany aharatsoko izany ah. Tsoroko aminao nefa ry dada fa manam-pitiavana an'io zazavavy io ary tena maniry azo Ravaka mitokantranoko mihitsy aza raha toka ekeny izany. Izany hoe efa miaraka izany sy Ravaka? Hatreto kosa aloha mbola tsy nanaiky ny fangatahako izy. Fa dia teny saro-takariny izay no mbola navaliny aho. Njato ah. Mandiny an'se ah. Tonga dia ajanony dia mbola tsy mifankahazo mitady ny tokaganareo. Dada,
Inona ary ty mahazo anao ty? Tovavy tena tsara tarehy nge ravaka e. Ary tsoroko aminao fa mbola tsy nahatsapa fitiavana mitafotafo ohatran'ny fitiavako azy tamina tovavy hafa mihitsy hatramin'izay nalalako nyty. De izay nofy ve no andraranao atsy ifandray amin'ny ravaka? Nofy eo ihany fa be de be ny zavatra madinidindina le roa. Ary tsy mbola nandainga tamiko ny any tsindrimandroko rehefa misy zavatra hafahafa iseo. Indrindra fa niloza ho avy ka de mananatra ny se ihany ah. Dada, ianao ange ny napiditra ny ravaka nofatrano ato amintsika e. Raha tsy zany de tsy nalala azy a. Ko raha zany eritreritra zany naninona nandray azo mpiaramonina amintsika eto ianao? Kanefa de olona hitondra loza araky ny fiheveranao azy. Fony amin'ny fampiresaka tamin'ny anofan'ny tranontsika de tsy mbola nanana ia taminy ahy e. Saingy zao de to manana ia ratsy amin'izany ah. Tsy fantatro zay antony. Ny eritreritra koa ngery dada rehefa atao be loatra indraindray mamosavy a. Mba fantapatatra ihany ngery dada ny mety olon-dratsy fa aza de miniminy foana ohatran'io ianao ka tsy izay zazavavy kely sady mipetra-drery tsy mba manana an'izy an'izy io no tokony atahoranao. Inona loatra ary mahazo any dady ty no lasa manana ia ratsy amin'ny ravaka mihitsy izy. Fa maninona nefa ravaka? Moa tsy mipetraka tsara ao an-tranony izy isan'andro. Tsy hitako izay tokony atahorana azy. Ny tsikaritra amin'ny fotsiny hatreto de tena irery tokoa izy. Toa tsy mba manana an'izany zany fa de onjo ny samy rery ny fiainana. Sa ve mety hoe tsy tiany dada fotsiny ny arahako amin'ny ravaka ka de miezaka ny mampatahotra izy? Inona nefa ny antony? Olona tsara tarehy tsopo nefa raha iravaka. Ary hatreto de mbola tsy mionona ny foko fa mbola miandrandra ny fitiavanao ahy. Tiako aloha raha iravaka ka. Ary toa samba ny masoko no nahita vehivavy tonga de lany ny fitiavako tanteraka ohatra azy. Ezaka nantona azy indray ary ampitsoary isikotra izay tena ao am-pony sy ny ao an-tsainy. Toa tsy hoandroko ny andro marainy resahako aminy. Marina raha hita tory ahy zany androany fa toa any amin'ny fona ny eritreritro. Manao ny ravaka? Manao ny Jato? Inona ny vaovaonao? Tsy de manana vaovao afa-tsy ny andro e. Ny vaovao andrasako zao de any aminao. Mitovy ihany zany tsika ko. Samy tsy manana ao ambara. Aiza kosy e. Ravaka? Bedinao avy zao raha mamerina indray n'le resako taminao indray mandery. Le resakina moa zany raha tsy mahadiso. Andray kosa. De tsy tadidinao sady hoe ravaka ny namborahako taminao ny tatapoko rehetra. De ny fitiavana tsy misy fitaka sy orona ho mandrakizay izay natolotro anao. Ay ve. Ka moa tsy efa namaly anao tamin'izany viary Jato? Eny e. Tsy laviko zany saingy de ilaza aminao aho fa tianao loatra ravaka. Ny tena fitiavana no atolotroanao raha toka mbola afaka mandray ihany ny fitalaon'ity foko efa tena babinao tanteraka ianao. Ko miangavy mba tsy ho atositosika ao e. Ny zavatra tsikaritra teto ravaka de sento lalina foana no valinao ahy isaky mba miresaka fitiavana aminao ah. Inona ny antony? Mba de tianao ko ny foko Ronjato saingy. Ok zay. Zay teninao zay no nandasako ravaka. Ravaka, tianao ah. Raha misy fitiavanao any aminao de oka ny fonao ihany no enonao. Atolorao anazy zany fa vonina re ny ity sy ny anaja anao e. Ary katsaka an'izay rehetra mety asambatra anao. Fantatro na de tsy mbola mitantara amiko azy ianao fa misy rivotra mahery fotsokano any.
tsy atahoranao fatratra andrava na hanimba ny fitiavantsika ka mampisalasalanao tahaka an'izao. Ary ny sentinao lalina no manambaran'izany amiko. Dia ozy aminao hoe tsy misy maherinao ny fo mifankatia sy ny fitiavana, ary na ny ny maro aza ozy ny soratra masina tsy haharendrika ny fitiavana. Ka dia tsaro ny sentinao ary matoky ny fitiavako raha afaka malalako aho. Njato. Tianao koa. Ha? Saingy matahotra. Ravaka. Averiko aminao ihany koa fa tena tianao aho. Ary eo any ny tahotra. Ny fahasambarantsika no atombo eo am-ponao raha afaka malalako. Etsy eo an-tany totratrako izany malalako izany. Njato. Resinao akaty ankina ny vavako. Raha afaka malalako. Sambatra ery mamihana anao eto tratrako. Tsy mela amiko ianao ka. Oay, ravaka. Fa inona tampoka teo no nahazo anao no aifika mafy tahaka an'izao a? Aleo andery Njato a. Efa nilaza taminao fa tsy mety amiko intsony ny mity. Tsy azoko. Ravaka, fa hoaiza ianao? Andraso aloha dia aza vao amiko ny anton'izao fetsika izao e. Avelao ary Njato a. Azaranao a. Ravaka! Ravaka! Tena lasa izy marina. Tsy nenao nitsony mihitsy ny anjoko fa dia nirentona tampoka teo izy ary niditra any an-tranony sy nandrindrina mafy ny varavarany. Fa ahoana koa ary izany? Inona ary nahazo azy tampoka teo? Fa ino ty mahazo ny Serinjato ny tojerana fotsiny ty sakafo fa tsy hohanina? Tena ohatrany tsy mahatelina izany ry dada. Tena ohatrany mihidy be izany vavoniko izany. Mahagaga indray se izany a. Trondro lena sy voanjobory inge loka ny karakara andrasoa io e. Fantatry ny mpanampitsika tsara inge fa io ny tena loka kafiziny se indrindra ko hoe mihidy indray ny vavoniny se. Fa inona ny nampihidy anazy? Tena ohatrany mbola feno koa angamba aloha ny kiboko ry dada. Dia mbola tsy te hihinana. Njato. Tsaroko to malaindana sy tsy dia ahitanteny firy izany mihitsy sy tato ato fa tsy dia voandroany ihany. Asa inona loatra ny antony? Ny fianarana arak'asa izay ratoviny se amin'izao ve no misy olana sa zavatra hafa mihitsy? Tsy dia fomba ny se loatra mantsy ny ohatran'izao? Tsy misy nenenina rery dada fa tsy dia hihinana fotsiny aho io a. Raha ny fianarako ange efa eo mpamitana an'izany aho. Ary hitanao angamba fa misotra tsara tsaka ny siandavany hatramin'izay raha ny fianarana asa izay nataoko. Ka inona fotsiny ary mahazo an'se? Sa marary? Raha marary ary efa nilaza taminao hoe marary. Fa mbola salama tsara aloha izao ka. Arak'izao fahitanao azy ao. Ary so dia mbola iravaka ihany ary ty malasamborona ny setiry Njato a. Ka raha izy ary malasamborona araky ny ahahany dada dia ahoana ka? Mo fahotana mafaty izany? Tsy mandasy satria marina ny teniko a. Dia izao ny vokany. Lasa tsy mahatelo-kanina intsony raha Njato fa mankahitena amin'olo tsy tisy tsy rototra akory aminy. Ary dia arary saina eo nefa ranse fa ataovy. Diso kosa aloha ny eritreritro ry dada. So hoe manin'olo tsy manina velively a. Ny tena marina dia azo lazaina hoe fankatia aloha izay sy ravaka saingy manalasala ohatra ny vozona koa ihany nefa izany fitiavana izany. Ka atao nofo ny taotaolana. Atao taolana nefa atao nofo ny ihany. Ka tsy hita re izay andraisana azy. Aza vao tsara hoe ny tiany se tenenina ry Njato? Arak'izany dia tsy hitako loatra izay ilazana azy ry dada. Toa samy tia izany izay kanefa toa tsy vonina ny fankatia. Andaso tantaraiko ny dada ny zava-niseho. Dia anjara ny dada no mandinika sy manampy atakatra an'izay heviny. Miaina ny seary aleroa.
izay zer dada ny zavanyseho asa fandraisan'ny dada azy. Hafahafa tokoa zany fihetsin'izany ka asa hoe olona mbola tsy mikatona loma lemy eo amin'ny fitiavana kosa angamba le ravakiseko. Aiza koa nisy hoe mifanaiky tsara eo dia tamiko eo indray mifikifika. Zany angeo taorianan'izay ny fampiresahanay izay dia tsy nivoaka ny trano intsony ravaka fa dia nihiboka ao an-tranony eo. Tsy haiko hoe maninona. Bono arse. Dia iza loatra zany no manatika anao azy ao? Sa hoe efa manao provision ny sakafo mandritry ny andro maromaro? Tao tsy mahita azy mivoaka ny trano tokoa ange za e. Kanefa dia mahatsiaritra azy mikarakara ihany ao an-tranony ao. Ary zany na tonga nalasa sainany ihany tsy dia izy hoe atahorako tsy aloha nifatranoko loatra fa mba lasa saina ihany amin'izay mety ho fivelomany. Hatr'izay mipetrahany teto amintsika mantsy dia zara raha mahita azy mivoaka ny trano. Kanefa fony izy voniditra teto amintsika teto dia laza fa sady miasa izy no mianatra. Raha za dada aloha tsy miasa sainany amin'izany ahy. Matoa izy velona sy mijoro ohatran'iny dia mbola mihinan-kanina izy izay. Ary matoa izy mihinan-kanina dia manana ny fidiram-bolana izy. Ary mazava ho azy fa rehefa manana ny fidiram-bolana izy dia tsy atahoranao mihitsy tsy alohan'ny fatranonao. Nena zavatra afa tsy idiran'izany mihitsy zao no malasa saina aminy fa tsy izany eritreritry dady izany mihitsy. Mbola veriko amin'izay indray fa tsy dia tahotra ny tsy alohavan'ny fatranoko loatra nefa mba lasa saina fotsiny ahy e. Indrindra moa fa ty sy misisika hiaraka amin'ity. Vao mainka mahatonga olena bebe kokoa ny amin'ny momba azy iny. Tsy azo lavina mantsy fa tena tovavy tena tsara tarehy sy bikana tokoa aloha ravaka e. Kanefa dia mipetra-drery sy mitoka-monina. Ary hatr'izay nahafantarako azy dia mbola tsy nahita na dia olona ray aza mifanerasera taminy na mba nitsidika azy tao an-tranony. Tany am-boalohany vao nifampiresaka taminy dia tsy mba tao an-tsaiko velively reto fanontaniany reto hoe olona avy aiza izy, aiza ny ray aman-dreniny, aiza izy no miasa sy mianatra. Fa zao kosa lasa tao manitikitika ny saiko ireo fanontaniany ireo tato ato. Ary tao nanenenako ny tsy nanontany azy tany am-boalohany. Tsy dia misy idirako loatra aloha izany fanontaniany dady izany e. Raha tsy hoe ho azy manam-pikasana azy ho tokantranoko. Fa amiko raha resaka mpanofatrano tsy misy idirako lalina ny amin'izay tsipirian'ny fiainany ihany fa rehefa mahalohan'izay ho fatranony fanarahana izy dia izay. Kanefa aloha mananjo ihany dada na diadin'ny olona izay hiara-honina amin'ny dada kosa e. Saingy dada moa no tsy nanao an'izany. Zao e, ezaka resaka aminy ara-pitso dia hoe zako nanadiady azy alohan'ny fampiresahanareo indray. Kanefa eto dia manatitra ny tramose ary ny zato fa toa tsy azoazoko raha iny ravaka iny n'olo tinyse Dada, efa andro ny fivoarana izao. Efa fomba taloha-be izany mandrarany tsy amin'ny anton'ny olona ifankaty izany. Sady olona mbola tsy fantatrao akory ve dia fa tsaratsarainao ratsy sady. Sady aoka izay izany resaka izany ka. Mba hainao ihany ny teniko ronjato na dia hoe efa lehibe azy se. Matoa mahamana toy izao ao raha. Hita eo ihany izany. Mbola tsy fantatra koa ary izy ity na handamoaka na ahoana. Tena tsy azo tory mihitsy aza ny famaninina ary. Tena efa manondro amin'iraika amby folo alina nefa ry ny famantaranandro. Ary inona ary izany zavatra mipopoaka ny tokotany izany? Tena andraso hoe tsy njofoka eto amin'ny varavarankely eto. Hoe marina, tena mandrivotra be ao tokotany. Toa misy tselatra. Jandro koa fa mikotroka be ny andro. Fa ahoana koa ary izany. Nefa ngera marina dia mbola tsy fotoanan'izany izao e. Ary ny tafitranony ravaka angeza ny kapokapoko izany e. Tena tsy diso afahany mihitsy izany. Hoay marina, tena
vao mainka ame mafy zany rivotra zany ary matety-piavaka ny selatra sotroka. Tena andeha aloha tazanoko kely ny tranondravaka fa sao dia ongotan'ny rivotra ny tafitranony ka. Mahagaga ihany nefa hoe inona zany no mampipaka ny tafitranondravaka kanefa mafy tsara io tafy io sady sindrina be tao avokoa ny zorony efatra. Nefa toa tsy mahatombona zany fa aleo aloha tazanina ihany ka. Ary tena ohatry ny mahatahotahotra be ihany angeza zany. Fa misy inona ary ato ivelany ato no lasa toa hafahafa be ohatr'izao toa matahotra zany aho nokatra nyity varavarankely ty. Marina raha hosako ny anokatra nyity fa aleo aragnaran'ny eto amin'ity makarakara kely ty eto fotsiny. Oe marina fa ino ty ohatra ny aloka mainty be mijoro eo ambaravaran-dravaka ty. Tena marina raha tsy efa tena devoly mihitsy zao hitany masoko zao. Ry lanitra toa nisokatra ho azy ny varavaran-dravaka ary dia niditra ao ilay aloka mainty be dia niverina nidy ho azy indray ny varavarana. Ry lanitra inona nataoko fa tena maty eo ilay zanak'olona. Raha ny fijeriko ilay zavatra teo nefa dia tsy mba olombelona fa tena devoly mihitsy. Tena mangovitra hatramin'ny lohaliko marina. Inona nataoko tena andeha ao amin'ny efitranonjato aloha dia hofazoko izy ahitana izay atao. Tena ila tsy ho afa mamindra tsony fa nanjarina lemy hatramin'ny vatako. Aza hitako rery tomboka teny vatiny rafaka sisa no hitanay ao fa tena devoly tokoa manafika azy ao an-tranony ao. Tonga eto ambaravaran-jato any aho. Zany rasaika hafa namindra ny tongotro. Njato mifoazy se dia ndovy jeny ravaka fa misy manafika ao izy. Ahoana tsara hoe ry dada? Ainganao ase fa tena tazako nisy zavatra hafahafa mihitra ao an-tranony ao ary dia reko nikihika sy nitaraindra tao mila voany izy raha vatany voatafiditra tao amin'ilay zavatra hafahafa tao olona. Toa devoly mihitsy mijeriko azy Ry lanitro andao ainga anary so maninao ilay zanak'olona aingany se ary sao dia tokony hitsoka kiroriko ary tsika haniarana andray tanàna amin'izao zava-dovo izao aza mikoropaka aloha dada. Aleo aloha jerena akaiky izay tena zava-misy alohan'ny hanairana ny manodidina. Iketo ny tranon-dravaka. Oe, toa mivonidanadana ny varavarana. Tompo, aza hitako reka faty no vatanina ato hoe. Dada, tena mangina be ny ato tranon-dravaka izany. Ny varavarana nefa mivonidanadana nefa ny jiro ato an-trano tsy misy mirehatra. Inona no atao? Tsy aloha very se manao antso faniarana amin'ny manodidina avy hatrany aloha fa tena olon-dratsy no tafiditra ao an-tranon-dravaka ao Manay afa efa zava-dozana hitantsika ao raha miditra ao tsika ary mino marimarina za fa raha izay fotoana izay dia mbola tsy lasa mihitsy ilay olon-dratsy fa mbola mety mitapeho an-tranony ao ka sao dia ho zava-doza raha mitsofotsofika ao koa tsika Tsy manaiky an'izany fa ahoana moa ny malalako ny vonoany lahy fotsiny eo. Aleo tsy foako ao fa efa mpitady amiko soamatsara ny izy elahy na iza no ao. Na devoly na olombelona tsy atahorako fa dia efa mpitady tsika Njato moramora ho azy fa sady maizina ngeny ao an-trano ao tsy fantatra izay efa miandry ao Njato tena zany izy raha azo nitazonina marina. Oe, toa tsy misy ninina ato. Tena mila mailo fa mety mitapefi ao anaty maizina ato ry le tsy vanina. Tsaroko fa eto amin'ity varavarana eto ity ny anderipotero. Zany hoe eto amin'ny tandrifin'ny tanako eto zany. Titoko eto. Aleo arehatra. Zay fanirehatra ny jiro ka. Ary aleo mailo tsara dia jerena avokoa ny avisy havanana vao mandroso fa tsy maintsy mitapifiato le tsy vanina. Sofana ray an'ity antsilava lely ty fa
ela ndray aloha dia tsy amelako androany raha ny olo tiako ny anaran'ny lakitikity anato a. Tena tsy misy ninninona ataotro anato izany. Aravaka izany izao aiza dia inona no nanjo azy? Re ary no tako ny latabatra eo voatrano. Lanitro tena iravaka io mitsirary eo. Tena ny vonondry le tsy vanina tao ravaka. Aleo aloha vonjena. Njato a! Faise! Inona no hitanse ao? Tena ravaka tia mitsirary tiry dada. Tsy haiko izay nanjo azy. Ankoatran'izay dia tena tsy misy ninninona ato. Midira aloha dada dia ndeha vonjena izy e. Ho avy le roa. Ravaka fa naninona ianao e? Ravaka nisaotra an'Andriamanitra fa atao mbola mitebo tsara aloha ny fony, sady tao manomboka mahatsiaro tena ne izy zany e. Ravaka naninona tato hoa ianao? Kay fa naninona? Tazany dada avy re ambaravarakely ony fa nisy olona hafahafa niditra tatao aminao, ary dia re any dada nikikika ianao tao aorianan'izay, ary dia ny olo-mahy izay namonjy anao, ary ianao tsy nahatsiaro tena no hitanay tato. Fa inona nge ny nahazo anao tato e? Efa nanao any izy Rinjato a? Tsy naninona ve? Tsy naninona koa ry izy ry dada fa tsy nahatsiaro tena fotsiny e. Misaotra an'Andriamanitra lehibe. Ravaka, fa nataon'le olona fahafinina tato ianao? Indrisy tsy ampapela mihitsy mitsaly aho e. Ravaka mba azonao tantaraina aminay ve aloha nanjoanao tato e? Tena leo mihitsy aloha iantso manam-pahefana fa tena tsy afaka ikongombava amin'izao fotsiny tsika. Na inona mantsy antony dia tsy azo ikena ary tokony hoenjehana anaraka ny lalana misy tao amin'ny firenena fanafiana olona amin'ny andro alina tahaka an'izao. Ary tena zavatra tsy fampiseho masoandro mihitsy izany ka tsy azo ny ikena. Ahoaka re zao raha miserafity fa tsy ahava olana velively izany aho. Miangavy anao. Ravaka, fa inona avokoa no anton'izany teninao izany e? Fa iza le olona nanafika anao tato? Ary inona ny antony? Dia nataony inona tato ianao e? Dia kombavy eo anoloan'izao zavatra mamiratra izao kosa ve zaho izy ianao e? Tsia, tsy anaiky velively an'izany ny feo amin'ny fieritreretako e. Tsy maintsy ampahafantarina manam-pahefana izao zava-misy izao mba hahafahan'izy ireo mandray ny andraikitra tandrify azy. Soa azy ianao fa mbola tratrany tato tsy maty fo amanenako. Fa raha tsy izany angamba dia asa fotsiny izay sy ho teto a. Tsy vahaolana ho azy izany fa vao mainka hitera-doza tsy roa aman-tany ny fanaovanao an'izany. Ravaka, fantaro fa misy olona mampiorory ianao izay tsy fantatro ny antony, kanefa menao fa misy fandraisany amin'ny fiainanao ara-pitiavana izany na dia tsy ambaranao anay aza. Izany ny antony mahatonga anao matahotahotra hatramin'izay sy lasa ohatrany tsy manana hevitra hijoroana. Ravaka, tsy maintsy enjehana sy faizina ny mpanao ratsy, tsy azo avela amin'izao iririheny foana. Aza matahotra ianao fa anampy anao aho satria tsaro fa tena tiako ianao. Ary sy aloha mitsangana dia mipetra moramora etsy amin'ny fanodrinanao etsy. Njato a, raha misy tokoa ny fitiavanao aho dia miangavy anao mafy aho. Miangavy anao aho mba tsy hampandrenizanizana manam-pahefana izany na olona hafa fa vao maika zava-doza no hitrangamiko. Ravaka, nahoana ianao no manaiky ampiororona sy ampijaliana ohatran'izao e? Efa ninina taminao aho fa hanampy anao aho, ary tsy hamelanao irery izany. Eny e, fantatro izany ry Njato a. Ary tsy hoe tsy matoky anareo aho fa miangavy ary raha tena misy fitiavana ao am-ponao dia oka ihany aloha izao. Fa inona loatra ny antony e? Tanodonodozana iny hainao Ravaka. Eno a, toa mahagaga ihany tenaoko. Tsy hitako izay ambara aminareo e. Mijaly loatra ry Njato a. Aiza no alehako? Toa tsy te
tena tamin'izao fiainan'izao tsony aho. Na ilaza azy zany nefa dia tsy ho takatrareo mihitsy ny manjo aho. Ravaka, tony aloha ianao. Aleo fa hiambina anao eto alohan'ny ho alina. Ary manantena fa tsy ho afeninao amiko mihitsy izay zava-misy marina rehetra miseho sy ny antony nahatonga an'izany rehetrarehetra izany rehefa tonitony ny fonao. Misaotra arin-jato mandehana aloha ianao ry dada miakatra matory fa za kosa aleo hiambina azy eto aloha. Oka ho ajaintsika aloha ny safidiny fa hiezaka kosa halala an'izay zava-misy. Dia izay tsika vao mandray fanapahan-kevitra amin'izay tokony atao. Olon-jato ka raha mivirinao le zavatra teo ka matiny eo nareo dia ahoana? Aza matao ary dada fa efa ty amiko ty nikerioka hitsona ny manodidina raha sendra misy zany e. Tsy esoriko ety an-tanako ety ihany koa ty antsy lavalily ty. Njato matahotra ny an'senga za e. Mba marina? Matoky an'Andriamanitra rery dada. Dia oka mba tsy ho adinonay ihany koa ny vavaka ho anay alohan'ny iverenanao amin'ny torimasonao. Eny ary fa dia miaino anao ny seho ihany ataoko ahoana moa no mbola azo torimaso amin'izao toe-javatra vavy zao. Hono Ravaka? Na dia nisikotra anao mafy aza tamin'ilay zavatra hafahafa niseho sy nanjoanao nandritra n'iny alina iny. Tsy nety nambaranao tamiko mihitsy izay tena zava-misy marina taminao. Ankehitriny dia tsy aharo intsony izany ka mino fa andro mety tsara ahafantarako an'izay tena ao an-tsainao koa anio. Satria mety efa tony kokoa izao ny sainao tao aorianan'ny zavanitranga iny. Ka zavatra anankiroa no tiako azahoana valy mafapo avy aminao io Ravaka. Ny voalohany dia alalan'izay tena ao am-ponao sy ao an-tsainao ary ny faharoa dia ny antony nahatonga an'ireny zavatra nitranga ireny. Ary ny antony tsy namborahanao aminay sy dadan'izay tena nitranga taminao ka mahatonga anay zary sahira-tsaina tanteraka ny aminao. Raha ny fanontaniana voalohany Ranjato moa tsy efa nivaliako izany ary efa nampahafantariko anao ny tato-poko. Ka inona indray mbola tsy ampy anao ankoatry ny filazako fa tianao tony itiavanao aho koa? Maro izany Ravaka. Saingy ny tsapako dia manome tsy fohifohy ianao. Satria taona tolotra tao anatin'ny segondra vitsy ny fitiavanao kanefa dia nongotanao sahady indray izany. Avy eo nakifika eo ilay tanako izay namihinanao tao anatin'ny fofenao faliana sy dipo-kasambarana sahady. Ary ny fiainanao ilay masoko ny pitrapitra feno fitiavana rehefa avy nanaiky tamin'ny molotra ao. Ary ny fiainanao ilay masoko ny pitrapitra feno fitiavana rehefa avy nanaiky tamin'ny molotra ao ianao fa tiako. Asa, inona loatra ny antony sa izany mihitsy ve moa ny fomba fanehoanao fitiavana? Njato mbola tiako averina aminao indray fa tianao toy ny fitiavanao aho. Saingy indrisy Ravaka, fa nahoana ange ianao no tomany? Misy olona mandraranao tsy ty ve? Sa misy olana lehibe izay mibahana amin'ny fitiavanao no mahatonga anao miteny ohatran'izany? Ankehitriny dia tsy maintsy aporako aminao ny marina momba Ranjato. Satria tsapako fa mitondra korotana ho anareo mianaka ny fahatongavako teto amin'ity tanànanareo ty tamin'ny rakonao taminareo. Ary koa nitondra fijaliana ho anao ihany koa ny fisiko teto. Nitsapako tsara mifetsika eo isan'andro mantsy fa tena feno fitiavana tokoa am-ponao. Ary tsoriko sy averiko hatrany fa mba dia ho toanao koa. Saingy indrisy. Marina sy tsy azo lavina avokoa aloha izany fanamarianao izany ka izany indrindra ange no mahatonga tsy mandry andro tsy mandry alina manontany ny tena marina aminao e. Sanatria tsy hoe tia hampijaly anao ary Ranjato. Ary tsy fombako ihany koa no mampifilafila fa ny marina dia
misy ifandraisany amin'ny fiainam-pitiavako ny zavatra nitranga tamiko omaly alina ka nampifaraonjana anao singa rafidy rainao iny. Raha ny fitantarany dada dia hoe ohatrany tsy olombelona nge hono no hitaniditra tao an-tranonao fa olona hafahafa miendrika devoly mihitsy. Ary raha ny fanahy iny dia mety rony antsoina hoe bibolondrono na koa fanaratsy amin'ny endrika hafa no nanafika anao tato. Mety eza renao iainao hafa ho lazaiko anao ny mariny. Efa fohy dia fohy koa mantsy sisa ny fotoana ananako ka mety angamba ny ambirahako ny amiko aminao. Eny fa na dia tsy hitondra vahaolana ho anao soa azy zany. Meno anao ary aravaka. Sivy amby folo taona zao. Ary atr'izay nahatonga tao naty eo amin'ny sehatra ara-pitiavana ary ny zato dia maro ny lehilahy izay nitoron'ny fitiavany tamiko. Saingy ny telo tamin'ireo tovolahy maro izay tsy haiko isandreo ihany no ny andefany fitiavako sy nomeko ny foko. Ary ray amin'ireny ianao satria ianao izao ny fanotelony tamin'ny olona nandefany fitiavako. Efa fanotelony tamin'ny fitiavanao ave ravaka? Eny zato a. Dia nakaiza avokoa zany ireo olona anankiroa talohako. Dia inona loatra no olana no naharavany taminareo? Kanefa dia olona sady pikana no tsara tarehy tokoa anie raha ianao e. Ary azo lazaina ihany koa raha ny hitako hatramin'izao aloha fa tena tsotra sy montina ihany ianao. Sa diso ny fijeriko ivelany? Enoy aloha afa ho tantaraiko anao ny antony. Ao ary. Teo amin'ny fafito amby folo taona koa no nanandrana nyity voalohany. Ary dia tovolahy mpiara-mianatra tamiko izay no nifankatia tamiko. Tena nifankatia tokoa izay. Na dia hita hoe mbola somary fitiavan-jaza ihany aza no nisy taminay. Ary efa nikasa sahady ny hanoro-tokantrano izay na dia mbola fotoana fohy aza ny fankatiavanay. Ndrisy nefa fa zava-doza namarana an'ilay nofinofinay. Fa dia maty tanora ilay voaloham-pitiavako. Maty hoe? Fa inona no nahafaty azy? Aza maika halala an'izay nahafaty azy aloha ianao fa enoy aloha toy ny fitantarako e. Taorianan'izay dia voatazona tany am-ponja satria maty tamin'ny fomba hafahafa sady feno ampibiana ilay olo tiako. Ary izany na iahina hoe navandoza tamin'izany no io tranga hafahafa io. Dia nanahoana ny nahafahanao tany am-ponja? Sa nisy porofo ihany zany tsy nameloko anao tamin'izany raha zany? Afaka soma tsara tany am-ponja rehefa nijoro ny aro any ndraiko. Ndraiko izay olona manana tsy lany laniana raha ny ara-bola ndresahana ka dia tsy nisy olana tamin'ny velivelona nafaka tany am-ponja na dia tsy nanana porofo mazava nahafahana ny aro azy izy. Ay ve olona manana ny maizy azo ohatran'izany rainao e. Kanefa ohatran'ny mahagaga ihany mahatonga anao hitokamonina sy mampijaly tena aty aminay aty. Eny tokoron-jato. Mpanambola ndraiko raha tsorina. Ary tsy misy tokony hahory anay na dia kely akory aza raha resaka ara-bola izany. Manana trano lehibe vao nividiantsy ela ary roa ny fiara lehibe miaso roa ny maromaro dada. Ary izy dia isan'ireo voasokajy ho mpanan-karena ao Ambato mitsongoloka. Izay tanàna nevinay. Ambato mitsongoloka? Ay izay no anaran'ilay tanàna nevinao? Ena Ranjato. Ara-tantara dia ny fisiana vato lehibe iray izay toa manome sarina azy fijaliana eo aminy kanefa dia nihetsika no nororo tamin'izay nisy efa ela be tany io vato io. Ary nikodika sary lasa nitsongoloka ilay sarina azy fijaliana voasikotra teo aminy. Izany nahatonga ny anaran'io tanànanay hoe Ambato mitsongoloka. Toerana tena lavitra tokoa raha Ambato mitsongoloka tanànanay satria no any amin'ny 20 kilometatra miala ny renivohitra any misy azy. Ary toerana ratsy lalana tokoa na dia mamokatra sy manan-karena ankibon'ny tany aza. Tsy maintsy nandao an'io tanàna ny fahazazako io nefa taoriana ny fisarahako tamin'ilay olo tiako faharoa. Eno
rehefa maty zany le olo tianao voalohany izay mbola tsy nahazavainao ny antony nahafaty azy dia mazava ho azy fa tsy maintsy nisafidy olona ho tiavina vaovao indray ianao tateo aoriana. Dia inona indray zany moa no olana teo aminao sy le olo tianao io ka? Dia maty ihany olo tiako Ronjato Hery-taona taoriana nahafatesan'le voaloha-pitiavako no niarahanay ary tapabolana monja ny naharetan'ny fifankatiavanay dia nandao an-tany izy. Fa inona daholo no anton'izany rava ka? Eno efa olazaiko anao ny antony. Tsy afaka nafina ninninina aminao tsony satria araka nefa nilazaiko taminao teo dia kely sisa ny fotoana ananako no sady tsy tiany miala helo anao tsony koa ka dia aleoko tsorona aminao ny marina rehetra. Loha zany marina, tsy naposiko. Toy zary fitataranao fa meno olona sahirana raha-pivelomana ireo ray aman-dreniko fahiny Ranjato. Ary tena tsy mba manana ninninina tokoa fa tsy fandriana kely rezy azo mivaty ray aman-dreniko. Sy fanaka-dakozia vitsivitsy ary tsy izay nandriana izana no solon-databatra ihany koa. Nitsaroko tsara izany fotoana izany satria nieretanay ny mangidy tokoa. Zara raha mitafy sy mihinana mantsy izay tamin'izany. Taty aoriana nefa dia niova tampoka amin'ny fiainanay satria nisy toerana iray izay tany aminay tany. Analakotroka no anarany. Toerana malaza ho be volamena sy misy androny mercure ny toerana io kanefa dia toerana mampatahotra satria malaza ho ipetrahan-javatra ihany koa izy io ka tsy azo hidikidirana fahatany. Ary araka ny fitantarany olona tamin'izany dia nikotrika avy hatrany ny andro raha vao misy olona tafiditra ao anatin'ny toerana io. Ka arakaraka ny andro son'le olona no hitombo ny kotro-baratra ao mafimafy kokoa. Raha tsy miverina le olona dia maty latsaha-potaka ao mihitsy aza ahoana. Nanatona ombiasy iray nalaza ho tena nahy tokoa dada sy neny rehefa tena tsy nety tafavoaka tamin'ny fiainana. Mba ahitana fahombiazana eo amin'ny fitadiavana. Teo amin'ny 25 taonako indrindra izany nitranga. Tsy dia nisy zavatra fantatro loatra nefa ny amin'izay nalehan'izy ireo sy izay nataony fa ny zavatra an'izao dia toa tsy mifanara-tsainy dada sy neny rehefa natetika nivezivezy tany amin'ny oranga omby azy io. Tahak'izao ny resaka henoko ny fanaovan'izy mivady indray alina rehefa avy tany amin'ny nalehany avy ihany izy ireo. Ka dia niveriny zareo fa hoe fa natory izay menada. Dia ahoana ihany zany ny hevitra arabako amin'ilay resaka dadamena? Araka ireny efa niteneny tamintsika ireny dia mila mifanara-tsaina tsara tsika mivady fa asoantsika io resaka anala-kotrika io. Ka ty le fipetrasaina rana ngeno ohatrany tsy vitako raha tsony. Zay indray ianao le hoe mila mamono akolamena sy manaritra tantely iny aloha tsy mampanina ihany fa le hoe ny zanantsika vavy matoa atolotra ho an'ny rakotrokotroka izay tompony toerana be rena ho anala-kotroka. Dia maninona nefa? Fomba ahoana re rangaty nanaovako sorona ny zanako mba hoe ahatonga ho mpanan-karena? Tena tsy miditra amin'izany kosa ka. Marina aleoko ihany mahantra sy sahirana eto ihany. Enao kosa rabako dia tena tsy mahazo resaka mihitsy ka. Tsy mahazo resaka hony. Tsy nilaza mihitsy ange dadamena hoe ho atao sorona ny zanakao e. Ny akolamena no lazainy tamintsika fa ho alatsadra atao sorona ho anala-kotroka. Fa ny vavy matoantsika kosa ozy izy no hamasinina ho an'ny masina rakotrokotroka mba hahafahantsika mahazo ny arena ho anala-kotroka. Ary raha ny fanazavana ange dia raha vao tanteraka avokoa ireo zavatra rehetra nitakiny tamintsika ireo dia hivoaka avy hatrany ny arena ho anala-kotroka e. Dia tsiny izany fa mercure, ny vato sarobidy isan-karazany izay efa naseho any antsika amin'ny misy azy. Ary efa hita masoko izao mihitsy aza ny fitsoniko ny mercure teo amin'ilay vato lehibe ao anala-kotroka ny tondrany dadamena. Io manko ilay anaovana an'ilay fanatitra ho amin'ny masina. Ankoatr'izay dia afaka mivezivezy tsy amin'ny ahiahy ao anala-kotroka tsika manomboka eo satria efa nanaiky nisitra antsika ny arenao ny masina. Ary tsy hisy mihitsy olona afaka hiady vitana amintsika momba ny fitrandrana ny arenao satria tsy ny olon-drehetra ny afaka miditra ao anala-kotroka fa izay mahazo lalana avy amin'ny dadamena toa antsika ihany.
ary mafiny fempetra rehetra napetraka ny masina. Tsy miditra amin'izany raha jauna. Bako marina fa hoe tsy ho alatsatra tokoa ny zanantsika, fa amiko kosa dia misy dika manokana izany hoe amasinina ho an'ny masina izany. Tsika ve ny mahay mianakarenana ka ny ankizy tsy manatsiny ary ny fatorana amin'izany? Azafady tena leo ihany hijanona raha jauna. Raha zavatra afaka ohatran'izay ny tediavin'ny masina, eny fa na dia hoe omby folo aza tsy mampaninina mihitsy na hivarotako izay sisa lofako tamin'ny dada sy neny aza. Fa raha ny zanako kosa ny kitikitihana dia tena tsy haken'ny saiko velivelo mihitsy ka. Tena tsy azonao mihitsy raha bako fa leo azavaiko tsara. Inona e? Hitanao na dia ao amin'ny baiboly aza dia misy tahaka izao trango izao. Rehefa nifanaiky tamin'ny mpahary ireo vahoakany dia ny anoloran'izy ireo mivoalohan-teraka izy ireo an'ilay nahary. Ka moa tsy zavatra sahala amin'izany ihany takiany masina izay tompony dadamenao an'alakotroka. Mahita ao anaty baiboly nga ianao hoe ny voalohan-teraka rehetra dia mivonoana sy nalatsatra ho ampahary daholo ka samy hafa izany raha jauna. Andriamanitra izay resahan'ny baiboly hafa, fa ity masina rakotrokotroka ity ange ka tsy ilay Andriamanitra resahan'ny baiboly akory. Tena manahirana mihitsy miresaka aminao ty raha bako ka. Ka izany no marinako. Io lobenao io mihitsy ny tsy mba hitantsika mangirana mihitsy eo amin'ny fiainana. Ny tianao izany dia sahiran-dava sy andosiran'ny olona toy izao foana tsika. Efa dadameny izao no milaza aminao fa tsy misy izay tsotanteraka izay tadiavintsika raha vitantsika ireo fepetra rehetra takiny masina. Izay zavatra tsy dia sarotra akory anefa ireo e. Sarotra hoany? Enao ty toa lasa miziriziry indray. Za kosa aloha raha bako dia tsy hanaiky anaraka an'ity lobe anao tsy mandinika ity tsony sady na ny volako efa lasa ny dadamena aza ve dia ho ariko fotsiny ihany nefa izao mifahatrako. Dia ho ataonao sorona izany ny menaky ny hainao? Mareniny ianao raha bako fa mahatsiravina amin'ny ianao Zany zanako atao sorony izany foana ny averimberiny eo. Ka izany ny ataonaoko? Efa azavaina ihany fa sahalan'ireny miresaka amin'ny vehivavy adaly ireny miresaka aminao. Za kosa aloha na izy fahatyolona azy eto dia tsy hanaiky velively ny ampidirana ny zanako anatin'ity resaka fitadiavan-karenena an'alakotroka ity. Ny mahatonga hitady harena ohatran'izao dia mba hiadana ny taranako. Ka noho izany dia tsy haken'ny saiko raha hoe ny zanako indray no fatorako ho an'ny masina anao izany. Dia akombony ny vavanao rehefa tsy mahavita ianao. Tadio anefa fa zany ray mpianakaviana ary tompony teny farany atao trano fatsy ianao. Mazava? Tena mahaliana azy ny tantaranao izany ravaka. Raha azoko tsara izany dia nitanterahany dadanao ihany io heviny io, ary vokatra io fanapahan-keviny io no nahatonga an'izao trangan-javatra mampihorokoditra izao. Eny Rinjato, tsy namela an-dada raha tsy tanteraka ny fanapahan-keviny, na dia tsy nakasitraka an'izany aza ny reniko. Noho ny tsy firaisan-tsaina nisy teo amin'izy mivaty ray aman-dreny kanefa dia nitera-toza ihany koa fanapahan-kevitra samy rerin-dady io. Fa inona ny seho ravaka? Nampalahelo ny zavany niseho Rinjato Vantany vao totosan'ny dady ireo zavatra rehetra nitakiany masina tany izay tsy iza fa raha kotrokotroka dia lasa daly avy hatrany neny. Araka ny fanazavan'ilay atao hoe dadamena omby azy dia voasazy neny, satria naniratsira sy tsy nanaja ny masina ary mankahatra ny masina. Ay tena zava-doza. Dia aiza zao io reninao io? Tsy aiza akory nefa dia mirenireny ihany. Takandreny biby tsy misy mpiany any hevitra ireny sisa ilay reniko mahantra izay niary fatratra sombony ainy. Ka na izay andreny lohany aza tsy misy fa ny arabe sy ny tsena ny firenireny sady finenany, ary zary fanaraben'olona sisisy. Dada kosa nabakatra vehivavy hafa izay nanaiky sy nankasitraka ny fanompoana ny masina izay ao an'alakotroka. Dia tsy iza fa ilay atao hoe raha kotrokotroka izany. Nambinina raboly dada, ary azo ny avokoa izay nitadiaviny rehetra. Ary dia efa isandreo mpanan-karena ao am-bato mitsongoloka tanànanay izy ankehitriny. Izany hoe raha azoko tsara izany dia nampakatra vehivavy ho solomamanao rainao rehefa lasa daly izy. Ia. Ary dia ity farany izany no ny giokany harembe niaraka tamin'ny rainao. Izany tokoa Rinjato Nahazo mercura sy vato saripity isan-karazany tao an'alakotroka dada,
Ary dia ny tombo arena izay tsisy tao anaty fotoana fohy dia fohy montsy araka ny efa voalazako taminao. Arono nanahoana ny fifandraisanareo Menadasy io renikelinareo? Ny fifandraisana indray dia tsy nisy olana. Na dia tsy nety ho tian'io renikeliko mihitsy aza mantsy izay Menada no ny alahelo-nay andrenay. Ary tena nizahanay Menada nataonay tsapany izany. Dia miezaka mamaly anay hatrany mialy renikelinay ary mandevitra sy maneho alemem-panahy tsy misy ohatran'izany, indrindra fa amiko. Hany ka na dia nikotevatevaina sy ataoko tsintsina aza dia tsy reraka ary jikivo mihitsy manampitampy sy manome an'izay rehetra ilaiko. Tsy mahagaga izany satria mamy aminy harem-be andrainao. Ka na ahoana dia tsy maintsy ataony izay hakanany fonareo mba hamary toerana azy. Mety ho marina izay tsoakevitra ho izay. Saingy ny marimarina kokoa dia fantatry mialy renikeliko fa misy famatorana zasy rakotrokotroka izay tomponisy sy dada sy nanome harena azy ireo. Noho ny fanekena izay nataony dada taminy ka dia tsahany izy ireo no manao toetra tsy zaka na manao izay mampalahelo ahy. Satria mety ahitan'izy ireo roso izany na mety hoe anasaziany masina azy ireo. Za mantsy ny vavy matoa ny dada Tsineny no sady vavy tokana izay natolony andrakotrokotroka ao Analakotроka. Eno fa iverina amin'ilay resaka ao tany am-boalohany aravaka. Momba n'ireo lehilahy izay nifankatia taminao sy ny antony nahafaty azy ireo. Eny Ranjato. Araka ny volazako taminao tirem-piandoana dia nao masiany dada sy dada mena omby asy ho andrakotrokotroka. Izay noko fa na dada aza dia tsy nalala loatra ny tena dikany hoe amasinina ho any masina ny zanany vavy fa dia maika ny anakarena fotsiny ka tsy mba nanadihady kely akory ny tena heviny sy izay ho vokany. Na koa ngamba ny tsy tia halala fotsiny izao satria mafy sa ny tia anakarena sy ala mifantrana. Fa inona ny tena nofinosin'ilay fanamasinana anao ho an'ny masina ravaka? Araka izany dia natolotra ho an'ny masina rakotrokotroka ary Ranjato Izany hoe ratsorina dia natolotra izy ireo vadin-drakotrokotroka izay ataon'izy ireo hoe masina ka ihany koa fa sy atsainy fatratra. Ka izay lehilahy miaraka amiko ka mitady kitikitika ny fahadiovako dia misy loza matsiravina miatra amin'izy ireo avokoa. Satria dia efa natolotra ho an-drakotrokotroka ny tenako ary azy ka tsy ekeny hoe ho kasikasian'olona ny fahadiovako. Ahoana tsara hoe ravaka? Fa olombelona aloha sa fa na le rakotrokotroka? Tsy fantatro loatra Ranjato fa hatreto ny fahalalako azy dia tsy olombelona tsotra toy ny olombelona rehetra izy. Toerana tsy azo alefa tany ny toerana misy azy ao Analakotроka. Ary nareo izay nahazo alalana tamin'ny dada mena hiditra ao aza dia tsy maintsy manaja ny fady rehetra alohan'ny hidirana ao Analakotроka. Fa raha izany dia mikotrokotroka izay tsy izy ny andro ary mety ho fatin'ny varatra ao mihitsy izay minia mandika an'izany. Araka ny efa nambarako anao teo aloha, midika izany fa manana ny hery tsy ahitohan'ny rakotrokotroka ary tsy azo sangina na andraka-andramana izy fa tena ahitan-doza tokoa. Toy ny nahazo indreniko izay nandany iray tsikombakomba tamin'indraiko ka dia izao lasa adala sy nanary lamba ny hafarany. Lanto tena loso izany. Mafy ny mahazo ary Ranjato tsy mba afaka amin'ity tiako ary tsy afaka ny ho tompo-tsafidy amin'ny fiainako fa dia voaloha manjaka amiko. Hany ka na dia efa nitsoaka ty alavitra ty aza dia mbola tsy afabela fa dia arahany sy hitany foana izay rehetra ataoko. Taoriana nahafaty an'ilay olo tiako izay mantsy dia ilay monina tao am-bato mitsongoloka tanànanay ary ny safidy ny toka-monina ty alavitra ty. Somba izay ny vahaolana amin'ny tsy anarahana kotrokotroka atsony. Kanjo kivy tanteraka Ranjato nahababo ny foko sy ny fitiavako tokoa raha ianao. Ary tena nahatsapa fa ianao ny tena tiako ary tanteraka aminao ilay faniriako satria lehilahy tahaka anao tokoa ny tena iriny foko Ranjato. Saingy na dia tianao aza toa tsy sahatsony ny hanolotra ny foko anao satria toy ny mamandrika anao Ny fotoana izay kitikitianao mantsy dia
tsy maintsy ho toa azo ro lahy teo aloha koa ianao satria izay mikasa ikitikitika ny fahadiovako dia tsy maintsy matindra kotrokotroka satria efa voavidiny tanteraka amin'ny harena izay ilomanosany raiko amin'izao fotoana togetraka tanteraka raha afaka mandre an'izany tenao izany kanefa moa ve misy olana mety tsy hatamba olan'izany intsony fa dia tsy maintsy afara amin'ny fanekena ho resy fotsiny izao zandry ny jato no antondre ny fihetsiko ireny aminao mahatsapa ho latsapi-ty aminao tokoa saingy tonga saina tampoka ka matahotra ravaka tena tianao koa ary tsy fitiavana miserana ihany na ahataiterana fotsiny ihany koa fa ianao ny tena ny antefan'ny foko sy ny fitiavako ary fitiavana mandramaty ny ireko ifampizarantsika isanao ampirimy tsara ao am-ponao ny fitiavanao rynjato ary tehirisy tsara ho an'le malalanao izay eona aminao tsy ho ela fa ny momba adino efa tsy ho anjaranao ary raha amin'iny kipitsika ka efaka ty ihany dia toy ny manam-pozina anao ary indrindra efa fohy dia fohy kosa isan'ny fotoana ananako tsy azoko ravaka fa efa fohy dia fohy ahoana ny fotoana anananao tsy misy antony tokony hanafenako aminao tsondry ny jato efa naborako taminao avokoa ny momba raha kotrokotroka nala kotroka na ambaty mitsongoloka nosoratany R Justin Marc novelominy Anjary Liva Vanitso miaraka tamin'ny Lemec Frank Taina Nantenainy ary Arliva tovorazana mamonjy ny nandray feo Anjary Liva ny nanantotosa Tantara Kumara